fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Antolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Tahotra. Ireo anome aina ny tantara Iolsiliva ary Ivantsoa miaraka amin'ny Falsy Rakoto ary Sinez. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanaditosa. Nzay eny fiaran'ilay fa tonga fa lasa vetivety zany Raely zany Riantsa idio tsara ny trano dia tsy raha vao misy zavatra fahafa mampiay anareo fotsiny Eny re tsy maharitra elaparan'ny andro any akory zay fa tafadrimandry sotre hitondrako mofo mamy ihany nareo mianaka miakara re eny re aleo kely mba hipetraka amin'ny seza orina kaikiny anao ao ty fanomezany ty ataovy eo fa tsy maninona tsara kosa ny akanjonao iniko zany ve tsy dia anaovako firy koa raha tsy levanandro ohatran'izao ay sady mifanaraka ny volokoditra tsara ka misaotra ndry ary iny ty mampiseto anao ry saoly ny fitenenako an'izany ve sa tsy izany afa le fijery ny atsany voaka ny trano nandinika tsara teo no mampiseto fa maninona ny fijeriny manjetoka sy manjoritra be izy ka mety mieritreritra angambana izy hoe raha mba afaka nandeha dia miaraka tamintsika ka zay mihitsy tsy atao masonao aloha fa mampalahelo ihany izy iny zay mihitsy ny no tsy dia hidirako aminao raha matetika tena tsy tantiko le mijery azy indraindray mino nefa fa mbola andesy amindra soma tsara ihany izy io indray andro any araka nambaran'ny dokotera enganery Saoly fa zany mihitsy zao no irariana dia ho tratra amin'ny tsingeringerina indray nansia misaotra daholo mahafinaritra azy ao fanotronanareo azy ao misaotra ki fa tena afa-potanteraka na ny fandraisana na ny sakafo sisisy any ataoko fa afa-po alainy tamin'ny zava-pisotro tena afa-potanteraka ka nefa toa tsy dizina akory zato izy dizina ninona te ataoko mahita io mbola anaty amin'ny fiarany aminay izy fa ohatrany tena mafana be ato zany nge aleo aloha ivoaka kely any ivelany sady foka sigara kely koa dia any tokotany amandray anao ry Nansia misy zavatra notaliako anao koa rehefa avy eo mandeha nary iresaka kely amin'ny Virginia fa andeha koa nge ondry zareo zahay koa ngapake andeha rehefa avy eo ko eny andrasy vetivety aloha kia mahafinaritra re aty velany ity zaniko fa aoka koa moa ohatrano ka lefitra nefa tsy dingeza loatra ary misy mpifankaty miresaka sy mifampitositosy nge rehetra mba hadiky ny fiary rehetra andraso aloha hiatakataka lavidavitra so dia lazany hoe tsy mahalala fomba fa hoe mitsikilo azy sy mihaino resaka etoko ty ary indry mangirangirana ny elakelaky ny azo re ay le fary tokoa io ko le fary kely mahafinaritra io zany no hoe temble aminy hitondranyity restaurant iny anarany tena tsy ratsy kosa aloha ary misy milalao rano ange ho zany sa misy milomano draso hoe iza koa no milomano andro alilao zao ndry to nitsanona tampoka le feo
fa inona ary le ty hoe nefa hoe ohatry ny olona milalao rano mihitsy nge izy ty hoe ary inony tsy latsaka amin'ny tany izy torsa torsa mirehitra tiako fa torsa n'iza koa tia navela teo ty torsa menamena ary iza koa zany ohatry ny misy olona mandinga zany Nancy ve zao aty akaiky ny tanty ahy Nancy ndry fa izy vonjy andeha am'izay kizay Nancy andrasa aloha ke jery andre mivetivety fo mandeha nareo vetivety fotsiny mandeha anary ndry fa nakaiza koa ary nakaiza tao tsy ato ivelany ato akory Remy marina rato izy fa lasay zary sa kosa lasa ry amorony fariary andraso hoe Remy to tsisy olona akory atiako fa lasay zary sa ary ohatry ny misy olona midaboka itsy ananitsy sady to lehilahy izy zany Remy mamy ve sa maneneto ty olony ty ny tongony ilany efa mikirazorazo ao anaty fary mihitsy andraso hoe jerena andre keko fa to Remy tena Remy ty ary Andriamanitro vonjeo ozaolia tena feo Nancy aza miato zany fa aizy izy zany andao fa ohatry ny atinga aba fa lolo jereny Andriamanitro fa manina koa ary miparita kely ilo am'izay aloha nareo azafady efa tonga ny ambulance hitondranodrazana azafady tompoko miparita kely azafady mademoiselle Nancy mademoiselle Saoly sy monsieur Alain eny tompoko amba izao tonga avakely ny amin'ny broky nareo raha pitso maraina amin'ny fitora sasany tsy diso azafady eny inspecteur zao de mahazo mandeha modolo nareo aloha tena tsy napoiziko akery Saoly ka tsy Nancy tsisy azotsika atao tsony fa maiza minny Remy fa nahoana loatra fa naninona zay Nancy ndreo fa miantso ireo ray aman-dreny sy ny anadano fa mandehana manaraka azy mody amin'ny fiara raha pitsy maraintsika miona any amin'ny postry ny polisy zay mahirezaka iry Nancy eny sotra nareo veloma re rapitso andao koa sika mba andeha ody ry alay andao ary inona ny eritreritra ao momba an'izao zavatra zao tena tsy hitako sy lazaina ary Saoly fa tena ankona tsy natiny Remy eno tena maty tokoa ve tsy miampino azy zany fa de ny masoko ny nahita ka manaky ohatrany hoe nisy nively tamin'ny azo mafy ny lohany raha fiterina inspecteur azo maika teo mipotsaka mihitsy ny voamasiny ary nandeha raha be ny vavany sy ny orony ary ny sofony tamin'izany jery azy teo nge tadidinao moa le nofony le hoe nisy nanakinda tao anaty pisiny izy de mipotsaka mihitsy ny voamasiny ary nivoaka raha be ny vavorony sy ny sofony eny marina ary Saoly pisiny zay mety le faringa mba no azo ny nofo tamin'izay ka angamba ao zany ve tsy tateraka mihitsy ny nofony taoriny le hoe nisy nanarakaraka iny izy ry alay ka raha azoko tsara ane zany mety olona io ihany nanaraka azy atraty sy namono azy izay mihitsy koa ny eritreritro eny alefa ho hitany amin'ny anketin'ny polisy eo ihany le zany eny tongotsika ty
Amin'ny firy zay? Andraso hoe maray ora sasany alina. Ay. Mandehana miditra faingana fa tsy andeha raha tsy tafiditra oatrany ianao ka. Eny ary velomny ala. Zay fa mandra-piona de rapito zany tonga de any ny fotoana e. Eny e. Tena boda mihitsy zany saiko zany marina. Tonga de hiakatra tory afa reraka be. Izy mianaka ato zany angamba efa tena reniko be. Andraso hoe jereko iantsa. To midy avy any anatiny koa izany trano izany. Fa maninona ary. Iantsa. Efa resy tory angambany. Zao eniko meritra be zao. Aleo koa atory eo e. Za koa mba de hamonjy ny fitranoko aloha e. Ay zany koa zany terako tamin'ny Rahely. Mitsaikitsaiko avatorianako ato. Fa misy inona? Iny fa namono jiro Saoly. Efa midaboka matory angambany ka. Andeha amin'izay ka. Ohatry. Ary inona koa zany zavatra mipoaka voitsaky ny fiara zany. Andraso hoe ino ty? Torsa. Torsa menamenty. Tena potika mihitsy. Ary tsy tazako tamin'izany janona teo ka. Aniza ary zany ty. Andry Saoly ve sa n'olona nandalo latsaka teto anoloan'ny vavady? Aleo aloha entiko dia asehoko ny Saoly ihany raha pitsy hoe. Ary maninona mora? Maninona mora mandalo kely vetivetika midina eny akaiky ny tranondry ireny ahy e? Mba te hijerijery fotsiny. Eny e, aleo ranga andalo eny e. Io eny ny tranony. Tazako tsara vety. Ary mirehitra ne zany jiro ambony ao zany e. Tsy matory zany nirina ny reny matoa mandrehitra jiro amin'ny 2 alina. Fa maninona ary? Ary misy olona mivezivezy mihitsy io tazako ambadiky ny rideau io ka. Ary aloha hialy eto amin'izay so misy mahatsikaritra ka manahirana. Eto any hodina moramora ka. Ary mba sasa koa ianao ty inona no alenao eny an-trandroniry amin'ny 2 alina? De tsy haiko ry Saoly fa de ohatran'ny nentin zavatra fotsiny nandalo teny de sa nahita ny jirony rehetra tao ambony rihana izay fa ty torsa ty zao no mahagaga e. Tsy anay ino tsy mahana torsa menamena man'izany zahay. Zay eny no nataoko anao hoe mety ho an'ilay olona hitandray hely ny vezivezy teo anoloan'ny vavadinay alina zany iny e. Elaela mihitsy n'ilay olona no mitsikipikipy zavatra tamin'ny tany teo raha ny filazany. Ka inona raha notsoloviny ary izy zany olona zany e? Asako zany zao no zavatra mahagaga sy mamperitreritra ny. Fa hono ary Saoly? Tsy tazany ve olona ohatran'izy ale izy? Ny andro maizina moa sela tapaka koa ny jiro taty e. De le azavan'ilay torsa mivezivezy aza hono no nanaitra ny Rahely raha sendra nitsikilo teo ambadiky ny varavarakely izy na eno ny zavatra nikoritsana. Fa sahabo tamin'ny firy zany e? Sahabo tamin'ny ray taloha nahatongavantsika hono e. Zavatra nikoritsana. Ka mety nirojo ny vavadinareo ngambo zany e? Zay koa ny teny Rahely. Ohatran'ny feon'ilay rojo mihitsy hono no sendra nikoritsana. Ary olona saika hiditra atao tanana mihitsy zany ka. Fa hono midy gadana moa le rojo? Midy gadana. Zay nge natonga ny Rahely eritritra hoe iza le olona nivezivezy teo e. Andrasana nefa hono tsy miditra ihany. Izy sady sany voaka ny tsy sany antso, sady tsy te hamoa ny antsa koa fa efa eniny hoe miesona be. Ary foazina atao inona koa moa izy ampivady-po azy eo ndray e? Iantsa koa ary ankona ny kenge ny lazako ny vaovao momba Andremy e. Tsy nahateny izy fa nivandravandra fotsiny teo ela be sady nanaiky molotra. Ka taitra izy zaiko. Hatray. Ty eto fa tonga ny inspekteur tolotra miaraka amin'ny brigadier. De reny tamin'ireny tokoa ry nanao siasiny reniny. Hiditra amin'izay zany tsika ko. Sady efa mivaly mihitsy zao e.
Ka iarana tsiny aloha raha tara fa mbola teny amin'ny hôpitaly ny tenako ka izao talohan'izay manko de mbola niverina teny amin'ilay restaurant le anareo alina sy ny brigadier Rasolo io. Miala tsiny ndre olona fa tsy moramora ny manao zavatra ary indrindra ny toe-javatra tahak'izao tena manahirana mihitsy. Tsisy tsindry inspektera fa asa ny nataonao ka tsoroko aminareo aloha fa sarotra ny raharaha ka enoy tsara re aloha ny zavatra azoko menanareo angamba taoriana kely ny fanadihadiana fohy nataoko sy ny valin'ny topsy izay eto ampelantanako sady amin'izao fotoana izao satria ity mihitsy moa no nandrasako teny amin'ny hôpitaly na ela io de izao ka mihaino tsara nareo eny inspektera. Sahabo tamin'ny 12 alina latsaka fahatelo ny tany hoany izy no maty raha ny fandehany de avy ao aoriana n'ilay olona namono azy ary avy teo akavanany niedrika tampoko izy ary de no tsy anay ny langilangy mandrivorivo teo amin'ny firifany havanana nitrosona ny akohaka de mbola niverenana novelesina fanondrony indray teo amin'ny andriny somary ambonin'ny maso ny havanana ihany izay ny nampipotsaka amin'ny voamaso nihitatsika teo iny nahavaky ny karandoa havanana sy nahatonga ny rano tosaka be avy eo amin'ny orony sy ny vavany ary ny sofiny. Miala tsiny aminao raha matoky ny nansy aloha tsy maintsy lazaina anareo moa ny fandehan zavatra rehetra fa tsy azo fenina ny zavatra salama zany eny toy izy ny fanazavanao inspektera. Ka izay zany no nahafaty azy fracture crânienne sy hémorragie cérébrale raha ny zavatra hita ihany koa avy amin'ny autopsie ihany de ohatry ny tsy nijoro izy fa niondrika na nitingitingina ambany no nisy nikapoka asa mety nijery na naka zavatra latsaka tamin'ny tany angamba. Zavatra latsaka tamin'ny tany eny ka misy zavatra tianao ambaranga Andriamatoa anay tsy inspektera to eny toy zavatra sendra ny to fotsiny fa toy izy ny teninao avy eo mitantara azy. Rehefa niverenanay nijerena tsara moa io maraina io lay toerana nahafatesan'Andriamatoa Remy teny amin'ny restaurant Étang Bleu de nahitanay dia tongotr'olona maromaro ny azy aloha mazava loatra de ny anareo zay nijery azy teo ary nisy anankiray hafa zay ohatry ny vezivezy teo amin'ny manodidina teo ary hita tsara mihitsy zany teo amoron'ilay fary ary nonay fa dia tongotr'ilay mpamon'olona io farany io izay ny nandefasanay azy ho alehibe azy na any amin'ny laboratoara any zao ka ny mamperitreritra koa de ny fomba nitaritany azy ho tonga amin'ny toerana io ka nilaza izy hoe anareo tamiko alina fa hoe hivoaka karivotra kely sady fokasigara angamba. Eny inspekteur de hoe hany izy miandra fa izy zavatra ho antaniny aho kanjo no nivoaka de tsy nahatazana azy teo tsony de lasa nitady azy tany amorony fary. Ary nahoana moa ny tonga de hoe any amorony fary ka? Rehefa niantso tsisy namaly de nieritreritra hoe mety lasa lavitra angamba izy. Ka toy izy hoe ny teninao azafady? Teo nahatazanako olona mitsitra nidaboka teo amin'ny tany neveriko fa olona mamo ka nanjo rehefa nanantona kaikia de hitako fa i Remy de nijereko ary hitako ny endriny ny osy ny dra. Eny ka raha aminareo ary inona ny zavatra nahasarika azy ary nahatonga azy akeo akaiky ny fary? Mety olona ny antso azy ve? Tsy antso azy mivantana zany ilay olona mono azy angamba satria oren'olo-kafako. Mety hoe feon'olona mitomano ohatra na mitoloko moramora anaitra azy. Zay anga mety zany na hoe feona rano satria teo amin'ny fary izy. Zay koa fa mety ho afo-jigara ihany koa tazany lavitra izy milaza ny andeha hifoka nefa tsy nanana afo profond zany tsy nahitana briquet na afo-kasoka andany am-paosiny na iray aza. Zany ve inspekteur? Eno fa ilay izy niondrika na nitingitingina nisy zavatra nijereny latsaka ve teo amin'ny tany sa ninana petraka angamba ka zavatra nangirangirana io na mazava tao anatin'ny aizy na matoa nanintona azy sy nijereny akaiky mety hoe nahazava angambany toy ny hoe torsa ny rihatra angamba fa raha izany rehetra izany no fitinina de efa nandrasan'ilay olon-dratsikendro toana mihitsy Andriamatoa Remy ka na taminareo rehetra na saina ireo ihany no olomeloka na olo-kafa tany velany ka nahafantatra tsara kosa ny programan'Andriamatoa Remy tamin'ny fotoana io ihany zany hoe ny lalaka lehany sy ny zavatra ataony ihany. Tena zay mihitsy inspekteur
ka raha sanatria ny iray aminareo ihany ve tsy anahirana engane ka tsy isy zany satria de ifampiaya tsy ifampatokontsony ianareo a ary inona koa nefa no antony tsy inspekteura tsy aminay ireo ny mpamono fa olo-kafa mihitsy zay ireo ny ka mpinamana mifankaty tsara daholo eny mifantatro zany ka ilay action ane zao de miodina manodidina anareo mpinamanareo daholo ihany Andriamanto Gaston aloha avy eo indray de Andriamanto Remy tsy mampitahotra akory fa izy indray zany no lisitra manaraka to ohatrany mampangovotra koa nke zany teninao zany inspekteur ka zay no tokony hoe olo-kafa mihitsy no hitsendry andringana anay ireo re inspekteur ka olo-kafa izy ary fa olona marary saina izany olo zany na olona manana kakay aminareo nga de zay aloha tsy fantatra mihitsy sarotra aminay inspekteur fa apetraka eo pelatananareo ny fikaranona ny olomeloka izany ve moa tsy efa anjara asanay tsy maintsy ataonay ihany fa ianareo koa ny tokony ilaza zay fantatrareo sy mampiaya anareo ka eo indrindra sika zao inspekteur be de be ny zavatra tianay ambara aminao entorany teninareo fa miaino ary de miandry fanazavana tokoa eny ary voalohany indrindra aloha inspekteur talohan'izao fotoana tena nahavoandremy izao de fa nisy olona nanaraka izy raha inody avy ny asa alindry ahoana tsara eny inspekteur oviny zany tsy tamin'ny talatalina iny tamin'ny talatalina tamin'ny sivoralina mahery tany ho any ka toy izao ny fandehany raha araka ny fitantarany taminay inspekteur de zay ny fitantarany taminay inspekteur manaraka izany moa raha ny teny taminao hoe tory samyrehatra nazava ny latsaka tamin'ny tany na latsaka teo ngamba no nanitona andreminy alina iny akeo morony farisy ny ondrika ny jery azy teo de satria nisy toe-javatra oatra mitovitovy na nyfandray tamin'izay koa nitranga tany an-tranondry Saoly alina tamin'izay nodiny raha niala avy any amin'ny restaurant ka ahoana toe-javatra toy inony zany Andriamanto Alain eno tsara fa toy izao raha le izy ka ahoana ianareo ve zany miaya Andriamanto Ramada reniniry olay olon-dratsy namonina fatany Andriamanto Gaston sy Remy tsy afenina ianao aloha fa eny inspekteur efa hatramin'ny voalohany zay no alany sy tsy tia ny fanerasera tamin'iry zanany olona masika sarotiny be Ramatoa Ramady ary izy mianaka aza mifamaly matetika raha araka ny fitantaraniry aminay vao mankana mafy ny ayanay koa nge inspekteur ny fitantarany Remy satria Ramatoa Ramady de somary mitaritary tongotra zay rehefa mandeha ary sady lava izy ny ranjanana raha teo koa ary afatao tsy mitondra teny izy raha ny fahalalako azy aloha izy aloha tsy mitondra teny fa mety misy antony manokana antondrany azy tamin'io arivo ka tsy afiaikanareo koa aloha fa izany aya azy tamin'ny voalohany mitovy be mantsy ny feon'izy mianaka ka mety izy no nafatra ny Gaston an telefona fa tsy niry de mety nihitapifiny andry azy sy nanaraka azy moramora nefa eny ka raha izao koa aloha ny fandehany de hita fa olona iray ihany namono azy roalahy reto ary olona iray manana ny antony anaovany an'izao izay anton'izay ny tiako fantatra zay efa voalazanay taminao teo izay inspekteur fa Andriamanto Ramada sy tsy tiany mihitsy izay ka ampy anaovany an'izao von'olona mahatsiraviny zao ve zany antony lazainareo zany ary niry efa tsy de mifanerasera aminao mitsony asa ratsy hoe olona marary nga izy iza moa no mahita inspekteur mety olona histerika Ramatoa Ramada zay no mahafafa fitaizany zanany eny ka tsy maintsy ampanatsoky ihany izy ho fitoroko eto indrindra taorina ny fanambarana nataon'Andriamanto Alain teo hoe nahita azy nyrehatra jiro tamin'ny roa alina tamin'io andro nahavoan'Andriamanto Remy ihany zany tena manomboka tsy mandro koa ny saiko ny inspekteur raha zao no nitoka indrindra keny momba ilay zandriko manan-kilema mipetraka rera ao matetika ao an-trano ao adray mbola manana zandry tokoa moa ianao eny inspekteur zandry vavy 420 taona ary vao herintaona zay no nahavoan'ny loza-piarako dia azy nampalemy azy hatramin'izao dray mialatsiny aminareo vetivety aloha zafady aloha allo izy ihany ty tompoko ay ka nanao ahoana ny valiny
misaotra anareo hoe mandra-peona tompoko. Ary zareo any amin'ny labony ny antso teo hoe valin'ilay sary nisy dia tongotr'olona nampiahihano alehibe azy ny olazainy amiko, ka ny faladiavanana zany no somary milentika kokoa raha oharina amin'ny avia, zany hoe ny avia no mitarika. Ka raraka ny fantatrareo ny tongotry ramatoa ramadahavanana ve sa avia no mandringa aloha? To ny havanana izay, ie ny havanana ny azo no mandringa ka izany ane no izy mifandiso be amin'ity leto amoro ny farity e. Raha ny nambara teo koa de tenisy na kiraro maivana sy malefaka ny nanaovan'ilay olona ary 37 na 38 eo ny pointurany rehefa no amarinina tsara. miangavana roa mianaka mihitsy a manomboka izao mba hitandrina tanteraka mihitsy raha vao misy hoe fisehoan-javatra mampanahanareo zany nge raha ely siriantsy tonga dia atsoy avy hatrany ty laharanty telefonany inspecteur tolotra io azonareo antsony io na roviana zany koa nefa tsy masakana anareo hoe tsy antso ako hoe raha sendra hoe tsy eto zany azonareo ve zany eny re iantsa mantsy ohatrany tsy miraika mihitsy nefa loza efa manambana ane zao idiogadana daholo aloha ny vavahady na miditra na mivoaka tsy mampanina mihitsy nke misairana kely mamaha isaky ny andeha ka eo indrindra nge zao ny olona fa ahoana tsy hitangely na klean'ny vavahady tato an-trano fa tsy hita ahoana koa asa fa tsy eo amin'ny fitoerana fitonany tsony efa nkaroa andra ely atraizatraisa ka tsy maintsy raha ely andeha mivoaka etsena ihany no mandray azy io nge za manana ny ange de tsy fantatra fa lazainy fa efa napetra soamantsara teoko ka voatery tsy maintsy ampanao ohatra n'iny ndray zany zao ko ie ny zavatra ohatra za mihitsy nge mila tandremana mihitsy zay fa lasa eny ary ka mialatsiny raha nampiantso anao Andriamatoa Alain tsisy tsiny inspecteur ka izao manko vao avy namotopototra Andriamatoa Ramadareny niry teto mihitsy mantso maly ohatran'izao ye ka nanontaniako izy ny momba ny fandaram-potoanany tamin'ny andro sabotsy hariva na avoana Andriamatoa Remy io de ahoana izy taminao inspecteur nanazava tamiko izy fa narary mafy tampoka ilay raha vaviny ka voaterina hiditra hopitaly tamin'io fotoana io de ny zodamy ny tonga naka azy tamin'ny fiara tao an-tranony ary nangorona entana vitsivitsy omentiny izy izay hitanao nirehitra jiro tamin'ny roa alina izay ngamba ve de nijanona tao ambadiky ny tranony tao moa ilay fiaran'ny zodany zany fa mety tsy tazanao angambe tsy tazako aloha inspecteur ka izay indrindra ary rehefa no amarinina tokoa de marina ny filasany ary mbola any amin'ny hopitaly moa io raha vaviny io hatram'izao satria notodiana teo de noararotoko nijerena mangingina koa ny tongony sy ny fandehany ary de hitako fa ny havanana ny mandringa ka raha nanadady azy fofo eo de nilaza izy fa loza ampiarakodinina vo ny tongony toa iny tena mitovy tsy misy hafa amina voany antsakoa zany ka na resaka momba an'izay indrindra izy no antony nampanatsoka anao zao ihany koa Andriamatoa Alain eny inspecteur ka izao manko ny tantarainy azy zany loza ampiarakody saika namoza ny raha vaviny mademoiselle Saoly ainy zany totrany saika namoza ny azy koa ny 5 taona lasa zay eny inspecteur eny tamin'ny herintaona zay zavatra tsara izay no nitranga ary tamin'ny Tomasina eny fatany tsara satria niaraka taminareo tany no niry zanany zay ny tena nahatezitra azy taminareo hatram'izao mety ho zany angamba nolazay mantsy fa no niditranareo no nahavoan'ny antsa sy saika nahafatiny zanany ihany koa marina aloha fa nisy fahadisoana eny inspecteur tamin'ny antsa eny nefa zavatra efa naninenana sy tsy tiana hotsarovana tsony zany ka azafady aloha Andriamatoa Alain mba azonao tantaraina amiko kely ve raha tsy ahadiso mba mahaliana ihany izy zany koa eny ary zao le izy raha tianao fantatra inspecteur zany hoe nitsangatsangana tany Tomasina izay fitomena data amin'ny fotoana io atray fito izavo mo Nancy Asy Remy de Inisy Gaston Saoly sy antsa ary za fiaran Gaston moa nentina tamin'izay
andriamatoa anay toy izy hoe ka araky ny mahakamboty raisy ireny azy moa mbola kely de niata be tamin'ny Saoly sokony antsa. I Saoly kosa de nampianta azy loatra. Eran'ny lalana marapatonga tany Tomasina de ohatrany zazakely antsa fa dongino vidiana dolo zay anina rehetra zao ary isaky ny ray mihitsy izy de mangataka ny anajanona fiara foana fa hoe poritra olona tsy tianao akory azy. Zany hoe mila vaniny fotsiny izy zany. Zay mihitsy ka. Mikiafy mihitsy izy raha zay no azo ilazana azy. Efa tsy nazoto nitondra azy ihany zay fa indrindra moa fa Gaston sy Rémy satria moa efa fantatray ny toetrany. Saingy ny dongo be ny andeha izy. Saoly koa moa ohatrany tsy nafoy anajanona azy amin'ny Rahely. Hitanay tena sahirana sy nandefitra be mihitsy Saoly aminy. Sorena noho izany zay rehetra ka satrinay anala azy foana satria iantsa tena natavy be tamin'izany fotoana izany. Ary tsy aferinanao fa ohatrany mampome any eny nijery ny toe-batany ka nanalanay foana izy. Ka efa 13 taona moa zany izy tamin'izany efa 13 taona izy fa tena mbola misainjaza sy tia mikafokafo zay mihitsy. Sady bebe filomonana kely ihany koa. Rehefa tonga tany de samy milalao ranomasina satria moa samy mahay milomano zay efa tsy antsa rery. De nasainy ny andry anay teo amoron'ny ranomasina tsy nihetsiketsika teo izy rehefa avy nividianana kilasy. Tampotampoka teo nefa tsy hita zay nalihany. Raha in'izay samy mbola samy variana ny lomano iny. Izy ity ka nanaraka anay mangingina ny roboka tao anaty ranomasina iny fa tsy tazanay. Eny inspektera. Akory moa ny atairanay na en'ny olona ny orakoraka. Iry izay very avoan'ny ranomasina efa naletiky mihitsy sy navokany. Saika safotra Saoly nijery azy. Zany tonga de nitsoraka nanavitra azy tao. De avotra ihany? Avotra ihany izy fa saika efa nanahirany. Tahaka ninona moa izy ianao inspektera ny atezerany Gaston sy Rémy nanovava-be taminy. Hatramin'ny ansiasiny tena koa aza mba sosotra ihany koa. Inireriny tsy niteny. Ka toy ny manao fanahiniana kosa ne izy zany. Zay indrindra no nataony Gaston sy Rémy ka mba hampiditra fahasairana anay. Izay sam'izay aza saika mifanolana mihitsy taminy. Natao aorian'izay de somary namely zava-pisotro misy alkôla kely zay analana ny atairanay. Tsoroko aminao aloha inspektera fa fombanay ihany misotrosotro kely indraindray. Ary zay mihitsy no tsy tiany reniniry. Ka izay koa nolazainy ateto maly. Ny zana noho tsy mba zatra n'izany fa de ampianarinareo ny ratsy toy izany. Tao amin'ny buffet-ny plaza zay no nisotro ary noentinay anaraka anay tany antsa fa tsy nety fa nidongy. Angamba tezitra tamin'ny fitenenana sy ny vavabe natao azy izy. Sorena be taminy kio Gaston ka nanidy azy tao anaty automobile mba tsy hetsihetsika eo indray sy nanao aposiny lakilean'ny fiara mandra-piverinay. De ahoana andriamatoa alay? Ahoana ozy madomizely Saoly ka? Ny salasala ihany izy inspektera saingy rehefa avy eo de nanaraka anay 10 menata ihany. Asa nefa na somary diso tafahoatra kely ny doziny zavatra nisotroana na ahoana fa resy torbe zay 9 menata rehefa tafaverina teo amoron-dranomasina ka reniko teo. Ary adinonay hatramin'ny antsa hoe vohito tao anaty fiara fa somary ery amin'ny sisin'ny torapasika tery manakaiky ny arabe zany. Teo no nitrangany tsy napozina. Ka tena azoko an-tsaina ihany ny zava-niseho andriamatoa alay Eny inspektera. Orakoraka de tika sy feona vinotona mafy nanaitra na 10 menata. 10? Fa tsy enina akory nareo ve? Eny ny rehefa taitra talohanay sy niazakazaka namonjy ny fiara nisy any antsa. Zany hoe nisy fiara ray tapaka frein no nirimirimo avy any. Nanitsy nakaty amoron-dranomasina ka saika nahafaty olona betsaka ihany raha tsisy ny fiaranay nanoana azy. Ary raha azoko tsara ny fiaranareo zany nipotika tanteraka zany? Ny teo anoloana rehetra somary voatosika sy voatariky ny fiara kely tapaka frein zay mihitsy. Ka ahoana tsy nahafaty amin'ny madomizely antsa tamin'izany azy ka? Ka tao arina izy no nipetraka ka. Fa tery ny seza teo aloha no nahavony tongony. Mazava. Raha araky ny fitantarany rehefa tazany avy any le fiara hafahafa fandesy nanitsy tany aminy fa tsy afaka nivoaka nandositra satria midy lakile avy ety ivelany fiara.
Nitsika ny anjo vonjeo ihany izy ary izay no nataitra sy nampioraka ny olona sasany nanodidina anay teo sy natafatsangana tampoka niry izay fa tsy natorontsony teo kaikanay teo koa. Tena lalina zany Andriamatoa anay. Tena ratsy be mihitsy inspekteur. Ary tonga de torany Saoly nahita anjandriny efa tsy nahatsiaro teny intsony sy tery tao amin'ny seza aoriana tao. De nanao ahoana ny toy? Nanao ahoana ny fihetsiky mademoiselle Saoly taminareo sy antsa? Zany hoe Saoly aloha tsy tena ninny. Nahatsiaro tena ho tompona andraikitra fotsiny izy. Toana rehetra ihany moa izay naninina sy efa nialatsiny tamin'ny antsa teny amin'ny hôpitaly raha nitsijika azy teny. Ka tsy tezitra mafy taminareo ve zany mademoiselle antsa? Ka niova izy. Izay nahagaga anay. Zany hoe niamatosaina kokoa. Ohatrany hoe nahendry sy nahatongasainy azy ny loza niatra tamin'iny. Tsy hitanay soritra teny amin'ny endriny aloha hoe izay hoe atezerana fa izay tany am-pony tany tsy fantatra inspekteur. Ka de tena nalemy tanteraka ve izy zany Andriamatoa anay? Hatramin'izao aloha nilaza nefa ny dokotera ny tsabo azy fa tampotampoka no andehanany sy tsangana mondy. Iza ny dokotera amin'ny tsabo azy zao ka? I professeur Randrinal Pascal inspekteur. Ay professeur iny fantatro tsara iny ka neurologue mahay izy ka. Mahay tokoa aloha izy. Ary to sady neurologue ary izy no chirurgien raha tsy diso ny tena. Zay mihitsy inspekteur. Eny ary mbola eo ampitadiavana mafy ny olombeloko zany sika hatramin'izao Andriamatoa alay. Eny inspekteur. Ary mino fa tsy maintsy anao fahadisoana ihany izy na ho ela na ho aingany. De ohatr'izay ny tenin'ny inspekteur tamiko malina Saoly. Hay ve ka raha tsy ny reniniry ary de iza indray no mety ho nahavitan'izao Asa aloha za aloha mino fa ilay Marcel ihany namono any Gaston Ary Rémy satria Marcel tamin'ny fotoana nahafaty Rémy de voahity tany am-ponja. Nefa raha miprofo rehetra hita de olona ray ihany nahavita an'ireo elokireo izy ny inspekteur. Zay koa zao no mahagaga. Ohatra azafady aloha ianao mba indreo kely ny tongotra ao avanana. Fa misy inona? Misy zavatra vohitsako ny tongotra eo ambany ao anaty bozaka io Inona zany? Andraso hoe alaiko io. Atray, inona tao? Toa fa nalahidy kely. Lakile kely misy tadiny maintimainty tiako. Ka tsy ity ve le lakile mivavadinay hoe very? Anga very ny lakile mivavadinareo? Ilay fa nalahidiny gadana amin'ny rojo ane ny narindra ely Vao avy nampanamboatra vaovao mihitsy io zao kanto ity ihany draiko. Ka tao anaty bozaka no latsakako. Raha tsy nandinika tsara azy tsy nahatazana akory. Nefa de eto ambany anoloany vavahady eto ihany hatramin'izay efatrandro izay. Efatrandro? Ary so de mba iny koa sara no eny nitadavin'le olona hitandra elo hoe saika hiditra tato tamin'iny alina iny. Ahoana koa nampitombona an'izany ataon'ilay olona inona ny lakile anay ary taiza koa no nazahoany azy. Asako mety nampanamboatra izy ohatra mba hahafahany miditra. Ianao koa de efa mandrosoa aloha ka. Manao ny raha matora hely. Manao ny antsa. Ity zao le lakile ny vavahady hoe very hitanay latsaka tao ambady bozaka tao am-bavahady tao. Nalatsaka reo tao virany tao mihitsy fa tsy hitanareo Manahoana ho ahy antsy tovariana be ianao. Manahoana alay? Manahoana ka manahoana ny fahasalamanao zay? Maly tsy miova toy ny vola kakafotra Zaki fa mahery izy. Tsy maintsy hoe mahery koa hoaiza moa? Ka inona vaovao? Ka tsy misy. Zao tonga mitsidika izao. Misaotra mitsidika. Ohatra ny hafahafa koa iantsy zany tsy toy ny nahitako azy farany. Ary ahoana koa ty tavangim-panafodariana ato anaty fitoeran-jaoridiriry antsa? Anga lany le siro? Lany. Sady ve? Mbola tsy tokony lany nefa raha ny fikotiko azy Very tao ambany tao koa le izy sendra nataoko ratsy sarona angamba. De tsy maintsy hividinay zany zao. Nefa lafo be ty fanafody ty. Fa inony ty Saoly Sady fortifiant no ody fanay tenany. Tsara be zany tiako. Tena tsara mihitsy iny ka hitako iantsa niova lasa nahazoazo aina sy natanjatanjaka kokoko. Manoto retimao amity. Aiza indray Tena marina zany. Niana tanjaka ianao.
saingy mbola tsy mitsangana foana. Mbola hitsangany manana finoana. Efa nananako izany. Efa masaka ve aloha sakafo e? Aleo aloha hijery kely ao an-dakozia ato ry Alain. Aza ela ianao fa za koa maka andeha. Fa ngaty sakafo iaraka aminay. Aleo zokony any aoriana indray zany. Eny ariko. Za zao raha pitso ariva tsy miasa fa permissionnera kely indray aloko. Ay, fa hoana? Anamboatra taratasy kely makandro dada sy neny any amin'ny baraoany dia zay. Za isina sy arery zany zao ny azoko. Nefa mivaly zay vao mirava raha pitso. Amivaly zany ne mbola tsy dia alina loatra e. Aminao angamba. Za zao efa matahotra mihitsy na andro atao rasaka mangina. Mandehana taksi aloha raha matahotra. Zay anga. Tena anao polisy mihitsy zay roka. Tena efa mivaly ty fa andao amin'izay tsika andery Saoly a. Andao ary. Ary aiza ho rakoto gardien sao e. Fa tsy mbola ny ambany izy. Asa. Tsy maintsy ho avy eo ihany izy anity andreo otrandreo ka. Mety zay tamin'izay ngamba fa ohatrany nahin'olona ny akatra. Andrasikely aho atao amin'ny talety vetivety a. Isika roa tsy na fandeha taksi ihany. Ay tiky mba azony kely mpoketrako a. Ainga andry fa etsy an-davarangana miandrandry e. Tsy ela e. Mangatsika mahafinaritra ery eto zany. Sady mahafinaritra mijery ny jiro mirehitra ery amin'ny arabe ambany ery. Mbola maro fiara mivezivezy kosa ko. Tsy sarotra no ahitana taksi raha izao ka. Nizay eny Saoly fa tamy. Vita ve? Andao amin'izay fa alina ny andro. Ndry. Ary mbola laisa zandray ary izy teo. Saoly a! Fa mbola lasa miverina andray ve? Andray? Fa iza koa io? Andriamanitra! Ary ohatrany nandre feon'olona mikikika teo a. Sady ohatrany hoe feo Nansia. Fa mesinina ary. Andraso hoe. Nansia! Ndry fa nakaiza koa. Ary inona koa ary zany kotaba ao amin'ny arabe ovelana eo zany. Tao olona fotsiny reo mitangona eo ambany reo. Fa mesinina ary. Ary tao ohatry ny jery aty ambony aty enery zareo e. De misy olona midaboka be io. Vodona tômôbilina ve? Tao ohatrany misy miteniteny hoe minjery avery ambony lavarangana. Andraso jereko eny mihitsy aloha ka. Be angamba iantsa mato tsy mahenoko. Aleo aloha ranga hiala indray no atsoko a. De izy no milaza amin'ireo ray aman-dreny Nansia. Allo, Alain. Fa misina ry Saoly a. Toa afaka koa nianao zany e. Aty amin'ny hopitaly ary Alain. Any amin'ny hopitaly fa maninona? I Nansia ho any voan'ny accident e. Voan'ny accident taiza ary ovindra. Teo anoloan'ny toeram-piasantsika e. Izahay andeha hody avy niasa io arivo io e. Fa ahoana koa nahatonga an'izany ry Saoly a. Fa nga tsy nijery lalana tsara izy. Ka izy anie tsy nandeha teny amin'ny arabe akory e. Tsy nandeha teny amin'ny arabe fa ahoana fotsiny. Nisy nanosika avy eny an-davarangana izy e. De nijery taty amin'ny arabe ambany. Ahoana tsara? Zany nazaiko anao zany hoa. Tonga de hidra bloka izy zao. Tsy maintsy didina. Tapaka daholo ange ny tongony roa e. Andriamanitra renana hary eo. Fa lozina ry ty e. Ila zao ireo ray aman-dreny ry Alain. Ato amin'ny hopitaly lehibe misy anay. Rina fahatelo, varavarana fa 520 sy 500. De zay ny zavanitranga ry Alain a. Ny olona ny tantara fa izy efa tsy nahatsara tena tsony raha tafidina teny a. Nisy vavolombelona ray nahita avy ery ambany ery. Olona roa no veriny fa hoe niady teto an-davarangana teto ary tazany tsara ny ray nanosika mafy ny anankiray de nianjera avy any izy. Lay olona tsy nietrehitra hoe von'olona le izy e. Fa izy le olona namono ny Gaston sy Rémy ihany ve?
angamba raha araky ny fantatra satria nanao satroka maintimainty ony sy akanjo mainty ony le izy ho le nahita zany. Tena dadany ray zany ry Saoly tena tonga trano mihitsy ve? Miorona mihitsy ange no doko mieritreritra an'izany hoe tafakatra ty ambony le olon-dratsy tao ampiasana raha teo efa somary mangingina fa lasa no daholo ny akabeazan'ny mpiasa. Ka tokony asiana fiverana haingana mihitsy zao zavatra zao mariny. Efa tonga eny toerana koa ny inspekteur Tolotra izy no nanadiadiny mpandalo teny mbola ao mihitsy mantsy izy zao hoe miresaka amin'ny dokotera Pascal ao Ambronio. Ay ve ka fantany tsara izy ka mampalahelo any mijery an'ireo ray aman-dreniny ancien tena tsy fantatra izy zao na ho faty na ho velona ange. teny efa mahafantatra ny fandaharam-potoana na eo ampiasana mihitsy ve zany olona zany. Fa raha teo ve de ho sahany ihany ny anafika hatrany ampiasana azy ho tonga hiakatra any ambony any toy izany. Misy zavatra hafahafa ohatrany tsy mampandry ny saiko. Za ngamba de hody ry Alain any an-trano koa miantso tsisy mamaly misy azy eo zareo amiko hoe nakay zary. Aleo mihitsy andeha ka anao velomana izy mivady ray aman-dreniny ancien sy alatsiny aminy de andeha. Andao zany rehefa andeha de miaraka ako raha pitsy maraina indray miverina. Izy zany ry Saoly. Raha ely ty miantso ty. Nizay ary ianao fa tsy mandry koa zao ny sainy amiko satria ela be hatram'izao tsy tonga any an-trano foanako. Allô? Ie, efa ho avy ahy fa inona tsara? Fa misy inona indray Saoly izao ve? Andriamanitro, fa naninona eny efa ho avy mihitsy zay ka. Fa misy inona hony safotra hony iantsa ry Alain. Safotra? Ie, tena torana tsy mahatsary tena ao an-tranonao zao tsy fantatra ela zay nahazo azy angamba mitebitebiny amiko izy. Aizy zany io efa nibataindra ilo amin'ny kanapé io. Iantsa tena mbola tsy mahatsary tena mihitsy ty ane izany atao ao ny ty ry Alain tonga de hoentina any amin'ny hopitaly sa ny dokotera natsony. Aleo tonga de hoentsika any izy ry Saoly sady jereo ohatrany maratra koa ny izy zany Jenny tena diana kika ny sandriny ny tongony hatramin'ny takolany aza. Ary sao de mba tafidra tady koa sary le olon-dratsy aza hitako. De tsy ho eny Rahely ve? Asako Rahely ene mety variana tany nefitrany tany na natorobe. Mandeha any aloha tonga de mba tao any anaty fiaranao izy de zahaka ny akanjony vitsivitsy any ambony. Aza elany ianao ary tsy ela akanjo aina roa ihany nalaiko ato ka sao de tazominy zareo any izy de iain-kary ny mpanafodiny koa fa mety misy ilana azy zany. Kay inona re zany maminga an'izany fa inona koa ary tony azo mitsovalana be amin'ny tany tony ary to tena fa tena inona koa ty fa ngamo iantsa manana tena dre ary ty sakosa maintimainty amin'ny tany ty anizy io toa tsy mbola nahitan'io mihitsy ako sady mibotsina be fenentana ny ato anatin'izany raha sao jerena ary midika danakiry angele izy niantsa vao nivodiny ve io jereo koa ty fikorotana ny efitranony ato tena elaela tokoa tsy niditra tato ka de inona daholo ary re tsy miparitaka etsam-bony fandriny retsy to sary niantsa de sary naisy miaraka tasy reto sary nay fitomenada aile tamin'ny herton ty iantsa Nancia Rémy Gaston Niry Alain Arza ary manina koa nododinina maintimainty lohan'ny Gaston sy Rémy ary Nancia sady misy numéro 1 2 3 de numéro 4 Alain ary lohany mbola tsisy ninninina inona koa nydikan'izany rasy hoe tia koa mbola misy sarinay fitomenada ihany ary nitakosenana mainty be nge sy nasiana lakroa mainty be daholo afa-tsy nenay sy niry sy antsy
fa misy avazana nga iantsiny no ataon'izao reto tsara reto ohatry ny zazakely tsy ary itsy ambony notana itsy inona itsy ka inona oay ary inona zany oay ohatra ny naharefen'olona kikika teo ohatry ny hoe feon-Rahely andraso hoe Rahely fa lasa izy Rahely tsy ataony efitranony sao de atondakozia kosa ary Rahely andrekako fa naninona koa Rahely to midaboka be to amin'ny tany eto ary azo inony ty iza koa zany miditra zany izy zao hoe Alain ve fa to iantsa ary to mitsangana sy mandeha fa ahoana ary inona daholo reny raha an-tananao reny iantsa fa manino ny antsa ty marina raha mandre akory izy iny fa raisiny lay langilangy eo amin'ny tany de manatona moramora izy sady mifandravandra be iantsa tsia vonjeo e aza mihetsika tsony ianao aza mihetsika mahery tsony io brigade tonga de fianjao ny tanany de raisiny langilangeny amin'iny inspecteur tolotra iny za ihany so fa saika disorina fa inona daholo ny dikan'izao inspecteur tsisy azoko mihitsy eny mbola ho azonao fa ka izao no izy taorinan'ny tantarany monsieur Alain momba n'ilay fitsangatsanganana nataonareo sy ilay accident tamin'ny Tomasiny zany de efa nanomboka niayasina ny tany tena satria tsy maintsy olona mahafantatra anareo tsara ihany sy olona manana kakay aminareo la izy kakay eno ka enonao tsara aloha teo amin'ilay izy hoe malemy tsy afa-mitsangana nefa no nampisalasala ka nahatonga anatona sy resaka tamin'ny professeur Pascal dokotera mitsabo azy azonao zany izay nanampy fa tsy maintsy mbola hitsangana ary tokony aza fa hitsangana sy andeha iantsa zandrinao gaga ihany izy haitoko moa zany ka efa nitsangana izy tato fa nafeniny anao nafeniny eny fa inona ny antony inspecteur satria mbola mikotrika valifaty izy tamin'ny loza nahazo azy sy nitondrany takaitriny ka mitananareo rehetra ho tomponandraikitra amin'izany indrindra ireo namanao zay sady nanao vavabe no nankaloza azy dray eny mademoiselle Saoly ary andao jerentsika ataony efitraniny ato nefa tsy maintsy misy ny pirofo ahafantaratsika fa izy no lay mpamon'olona andao nge hitanao hitanao ty ty zao ny tehana de ilay tehana nentiny tamin'izy nanaraka n'Andriamatoa mity somary nitary tongotra satria mbola tsy afaka nandeha tsara angambisy Andriamanitra eny de reo koa reto ny sary nasiny larana tsirairay ary efa nasiny marika izay rehetra efa nivonoiny de io nasiny marika io ndisitra farany zao de io Andriamatoa anay io Alain aiza tokoa Alain aza matahotra ianao fa tsy maty izy naratra mafy fotsiny izy ary efa lasany amin'ny hôpitaly no tsaboiny ka no heveriny mademoiselle Iantsa mantsy fa maty izy saingy torana fotsiny na de tampokazany namelan'izany azy tao amin'ny fiara izy ny antso anay fa hoe ato an-tranonareo lay mpamon'olona amin'izao fotoana izao ary voavy namono azy izay no nahatongavanay aingan'izao mademoiselle Saoly azonao tsara de rehefa avy namono any monsieur Alain izy de niditra tato an-trano ary nifanehatra tamin'ny Ramatoa Rahely ka novelesiny koa io ka naheno azy nikikika mihitsy nge ny antony dinako inspecteur izy ve itsy sakosy maintimainty itsy aloha mademoiselle Saoly angamba fa mbola tsy nahita an'io mihitsy any inspecteur ka andraso aloha ary ho jerentsika aiza ny lakile an'ity hoe tena tsy fantatro mihitsy niraza hoe mety ty ety angamba aiza hoe ary aloha voaina hoe tanao jereo nge reto hoe ndraso hitanao kely fa voakako eto daholo ndraso to pardesy mainty lava be satroka lamba mainty ary tenisy mainty ireo ny fanamin'ilay mpamon'olontsika
tofo mitoaka amin'ny tendandreo madomizely Saoly a. Andriamanitra fa tena ahoana loatra rery antso. Azafady aloha fa tiako alefa sy jerena kely koa reto kasety reto madomizely Saoly a. Ataovy re inspecteur e. Enonao zany feon'olona matory sy mesony zany. Izany e, enonao tsara zany. Andraso ny apakaro kely ny feony, andraso apakaro kely. Ary ny kasety iny zany mody alefanao fa izy tsy ao akory. Tsay mazava loatra. Ity no alefa midina ato amin'ny alina alohan'ny andehanany voakany. De anareo mihevitra fa matory be izy ataony efitrano ny ato. Raha sendra mihaino azy nareo amin'izany de vao fitaka. Nefa izy efa tsy ao velively mba hampandra ny sainareo fotsiny. Rekako. Fa taiza daholo reny namoronana izany rehetrarehetra zany. Tena gaga. Ity horonan-tsary ity ny anarany. Terera ny lohateniny na hoe tahotra. Jerenao tsara ny sary a. Na ny fomba fitafin'ilay mpamono olona aza, ny fomba famonoany ihany koa. Io no nalainy tahaka. Ny tsy tovizany fotsiny de mitsindrona zava-mahadomely ny ty olona amin'ny filiny ity alohan'ny anaterahany asa ratsiny. Tena loza ndray zany inspecteur. Loza mihitsy ka. Ary tadidiko mihitsy izy niteny tampoka indray andro zay fa misy film mahaliana sy mahavariana azy hono nojereny tato any efitranony tato. Ka ity mihitsy zany horonan-tsary zany e ity. Ary nanomboka teo no tsiriny eritreriny amaly fatiny zavatra nazo azy. Azonao zany? Zany eneny tsy de tsara ijeren'ny olona sasany anytony horonan-tsary tony madomizely Saoly. Misy manondratrondrana manao tao foana ny olona. Tena marina mihitsy zany inspecteur. Ary mino aho fa efa nanomboka nahay nandeha izy tamin'io fotoana io fa tsy fantatrareo. Mety efa nianatra nandehandeha moramora tato amin'ny efitranony tato tsisy pahita mihitsy ary izy ko. Matetika tokoa aloha izy no midy ato trano ato. Hitanao ary zany. Fa andao aloha sika ho any amin'ny hopitaly madomizely Saoly a. Any sika manohy ny resaka. Andriamatoa alay sy ny zandronao rahateo moa efa nety ny ambulansy any motsaboany alohan'ny akanambavany azy koa. Andao ary inspecteur. Dadan'ilay zany ry Saoly tena mbola tsy nahita ohatran'izany ako. Tena tsy naposiko ry alay. Za aloha tsoroka aminao efa nanana fanahiny ihany tao rindrina kely satria tena mahafantatra ny programantsika foana le olona. Izy zany nanova feona mpiantson'ny Gaston ho any amin'ny hiry ho ny inspecteur sy ny tapifiny andry azy ary namono azy. Raha nisy kely foana ane zany de efa nehitra zay tamin'iny andro iny. Azo koa ane zany le taotra menamena hitanao teo am-bavahady nitsilovan'ny lelaki le mivavahady nalatsany teo iny tamin'izy nody avy namono any Remy Kandro tsy hitany le fanalaidy fa zany nahita azy efa efatr'andro teoriana. Nitory sangamba mety nipitika nalatsaka avy any am-posiny any fa tsy tazany. Ary taiza zany lalany nidra tao tato trano ka tsy maintsy nianika tamboho izy. Andriamanitro. Ireo tiana kika amin'ny sandrany sy ny tarehany zany rangotra nataona sy azy raha ny filazan'ny dokotera Pascal tamiko. Niaro tena mafy ny nansy raha ninosika azy mafy antsa ianjerany sady nandaka azy tamin'ny tongony. Kanjo moa tsy nahaleo azy de lasa ihany. Ary tena miaika ny antsa fa lasa matanjaka be izy fa vavety ihany ane inansia lazain'ny professeur Pascal teo nefa mihoatra dozy be ny fanafody hoan'ny antsa mba hampatanjaka azy. Lasa drogue le izy. Ahoana tsara hoe? Zay fanahin'iny ampitomboana ho an'ny fatran'ony. Ampitombony heriny satria sady fortifiant ny ody fanahitainana iny. Zay zany ny mahalany an'le fanafodiko. Zany gagy. Kanto saika nanambaka an'iny le historiana niezaka be nataony tamin'ny ansia teo iny. Zay zany nasafitra azy tany an-tranoko. Tena loza mihitsy ange zany zavatra ataony antsa zany lahy fa hono nanahoana nefa ny nansia mba efa heninao ve? Ndrisy ry Saoly fa hono maty izy. Maty koa ve nansia? Maty izy. Za niditra ny hopitaly teo no nahitan'ireo fianakavian'ny tomany daholo teo andala tsara teo. Tsy tanatsony ny ainy fa mafy loatra hono ny anjerany. Andriamanitra. Nansia. De tena maty tokoa ve ary lanitro? Oka zay Saoly za koa azany sakana fonao koa evitr'Andriamanitra napirika tampoka tao anaty fiara. Izy efa natsiary tena sy niarina moramora taoriana tao ivela tamin'le kily fiasana sendra napetrako tao ambony seza.
Zahay no navoan'iny sofiko sy tendako iny hatramin'ny soroko. Tena matanjaka izy a. De aiza izy zao? Iza? Iantsy mbola tsara ny profesera Pascal lany ambony any sy ambena amin'ny polisy ao izy. Tena tantara ratsy iny ka. Tena ratsy. Tsy mbola natao ohatr'izany teo amin'ny fiainako. Fa misy fahadisotsy kely ihany koa aloha rehefa tena nandinika. Komplekse be loatra mantsy izy no antony nanaovany an'izany. Izy raha teo moa faly sy nana ratsy sy nanenjika azy ary nanisy azy tamin'ny toetrany sy ny bikany. Nefa tokony nanampy sy nanoro azy ary nampianatra azy koa aza. Farany lasa nivadika zavatra hafa. Ireo resirenay koa efa tsy hotsondra teo e. Eny, anatra ho an'ny sisy ireny ry Saoly. Saingy ninona tsy eo aloha fa aoriana an-datsy e. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Tahotra. Ireo nanome aina ny tantara Iolo Siliva ary Ivantsoa niaraka tamin'ny Falsy Rakoto ary Sinez. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa.